Sotranao zahay Andriamanitra raisy zanaka ary fanay masina no ny fitiavanao sy ny famindramponao mbola velonainy zahay nomenao tombonandro afaka miaino ny teninao ny fampianarana rehetra zay omenao amin'ny alalan'izao fankalazana ny fahafolo taona ny groupe zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy zao. Io zany fampianarana zany raha itomboana amin'ny fahalalana tsara anao Kristy, hiorenana amin'ny finoana velona sy ny fanantenana velona ahatonga anay ho mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana ka omenao ny sady-boninahitra fiainana. Mba ny teny zay ho zaraina eto dia mba ho teny feno ny fanahy ka ho velona hamelona anay. Saotra tompony. Amen. Ny voalohany indrindra dia saotra n'Andriamanitra lehibe sy keriavana mahazo zao jobily fahafolo taona ny groupe ZFLM na zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy zao zay ankalazatsika mandritra ty herinandro ty zay fanokafana. Akoatra zany dia raha abantsika rehetra koa nahatratra izao jobily izao zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy rehetra manerana izao tontolo zao zay manaraka izao fankalazana izao. Andriamanitra ny fiadanana ane no mba sitay antsika rehetra ka zao sika finoana velona aina vaovao ary tomboasika amin'ny fahalalana tsara ny Kristy izao jobily ankalazatsika izao. Manaraka zany dia roso avy hatrany amin'ny anjara zay nomena anay dia ny fampianarana soratra masina zay mitondra ny lohateny hoe ny fanamelohana sy ny fanafahana ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fanamelohana sy ny fanafahana ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany moa dia tarafina amin'ny Rom.8 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina zay ovakitsika zany andiny soratra masina nakana na ny sotomana izao fampianarana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanainaina no nahafaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana.
fa zay tsy hainy lalàna satria ny nofo nalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'ny naniraka ny zanany naka endriky ny nofo ota sy amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hatanteraka na fahamarinana ilainy lalàna amintsika zay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy fa izay araka ny nofo dia mezo izay zavatry nofo fa izay araka ny fanahy kosa hevitra izay zavatry ny fanahy fa ny fihevitry nofo dia fahafatesana fa ny fihevitry ny fanahy kosa sy ainana sy fiadanana. Amen. Ao anatin'ny boky ny Romana no misy ny anjaratsika. Ity epistily ny Romana ity dia lazain'ny mpandinika ho filazantsara ny fahasoavana na filazantsara marina na filazantsara velona. Ny antony dia no Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty ao anatin'izany boky izany na ampianarina ao anatin'ny boky izany. Ary mahafilazantsara azy koa ny mino izany Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty izany dia marina, afaka, velona ary tonga olona vaovao. Ary ny fitambaran'izany no mahafilazantsara ny fahasoavana azy. Ny toko fahavalo zay anjaratsika andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina dia manana ny andininy fanalahidy dia ny andininy voalohany io ny toko fahavalo manontolo aza dia manana ny verset-clé ny andininy fanalahidy dia Romana toko fahavalo ny andininy voalohany. Ny anaran'i Jesosy no makisika izany ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay aho amin'ny Kristy Jesosy. Tsy misy fanamelohana izay ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany hoe tsy meloka ianao fa afaka tanteraka raha ao amin'ny Kristy Jesosy. Raha ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina anjarantsika eto kosa no fitinina dia toy izao no azo ilazana azy ny fiainam-baovao ny olona afaka ao amin'ny Kristy sy ao amin'ny fanahy. Io no amintinana ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Ny fiainam-baovao ny olona afaka izay ao amin'ny Kristy sy ao amin'ny fanahy masina. Ho zaraisika roa ity fampianarana ity. Ka ny fizarana voalohany dia ireo fanamelohana samihafa. Ny fizarana faharoa kosa dia ny fanafahana ao amin'ny Kristy Jesosy. Hojeresika avy hatrany ny fizarana voalohany. Ireo fanamelohana samihafa. Maro no mety ho fanamelohana fa efatra no fidiko. Ny voalohany dia ny fanamelohan'ny lalàna. Ny faharoa dia ny fanamelohan'ny devoly. Ny fahatelo fanamelohan'ny olona ary ny fahaefatra farany dia ny fanamelohan-tena. Zany hoe fanamelohako ny tenako na ny feo ny fieritreretako manameloka. Io ilay fanamelohana lazaina eo. Rehefa lazaina ny fanamelohana dia misy ny mpitsara, dia misy ny olona tsaraina, misy ny lalàna ary misy ny didi-pisarana mivoaka. Rehefa avy eo dia ny fanamelohana zany didi-pisarana zany. Amin'ireo mpitsara ireo nefa dia misy ny manandevo, misy ny mamatotsy, misy ny mampahory, ny mamono ho faty tanteraka misy aza ny fikendreny ireo mpanameloka na mpitsara ireo. Hitravy hatranytsika amin'ny fanamelohany lalàna. Inona moa ny fanamelohana ataon'ny lalàna ho amintsika kristianina? Misy fahamarinana takiany lalàna. Inona ny fahamarinana takiany lalàna dia zao tandremanao zato isan-jato sy misy lasaka na iray aza ny lalàna rehetra voasoratry ao amin'ny baiboly. Dio ny fahamarinana takiany lalàna. Raha matarina tsy misy lasaka na iray aza ianao dia ianao no atao hoe marina araka ny lalàna. Indrisy nefa
fa tsisy olombelona iray aza natanteraka ny lalàna. Koa ny apôstôly Paoly amin'ny Romana 7:10 tsy misy marina na dia iray aza. Ary Romana 7:17 dia masisiny zany kao izy samy efa nanota avokoa izy rehetra, zany hoe ny olombelona rehetra taranaky Adama tsy misy tsy nanota na iray aza. Mivoaka araka zany ny fanamelohan'ny lalàna. Mpanota ianao, meloka ianao, maty ianao, very amin'ny elo mandrakizay ianao, io lay fanamelohana. Romana 1:17 dia milaza izany koa hoe fahafatesana no tambony ota. Dia tena melohany io isan'andro isika raha tsy ao amin'ny Kristy, raha tsy ao amin'ny fanahy. So ihany fa teo Jesosy nanafaka antsika amin'izany fanamelohana samihafa ataony devoly izany. Ny fanamelohana faharoa dia ny fanamelohan'ny devoly. Ity devoly ity dia fanokana ny teny grika hoe diabolos na diable amin'ny teny frantsay, zay ny dikany dia hoe mpiapanga na mpanendrikendrika. Ao amin'ny apokalipsy dia lazainy John, apokalipsy 2:20 dia miampanga ny olon'Andriamanitra andro aman'alina eo anatrehan'Andriamanitra. No asany ty devoly ity araka zany hoe mpiampanga zany izy, mpanendrikendrika izy, endrikendreny ianao ho olona rasy, mpanota, meloka eo anatrehan'Andriamanitra, tsy nahatandrona ny didin'Andriamanitra. Ary marina ny fiampangana satria mpanota tsika isan'andro. Fa sy fanamelohana diso, misy fahamarinany ny anamelohana antsika satria mpanota tokoa tsika, tsy nahatandrona ny lalàna tokoa isika, mpanendrikendrika, mpiampanga. Feno fanamelohana isan'andro ataony zany amin'ny feon'ny fieritreretantsika ao anatin'ny fotsika ao, ka dia mila mitodika amin'ny Kristy sy ao amin'ny Kristy isika vao afaka amin'izany fanamelohana ataony devoly izany. Ny fanamelohana manaraka dia ny fanamelohana ataony olona ze mizio kristianina zay tsy ao amin'ny Kristy, tsy tena babony Jesosy. Misy gentilisy, mety misy aza ao amin'ny ankohonanao, mety ho vady zany, mety ho zanaka zany, mety ho fianakaviana zany, manameloka anao, mitsara anao, miampangalainga anao, manosopotaka anao, manenjika anao. Sasany moa dia tsy mamotipototra akory mandray zavatra dia manameloka ao amin'ny Facebook ao moa dia feno toerana asaheny olona manameloka namany sy miady amin'ny namany raha ny Facebook. Zany no fiainasika amin'izao fotoana izao, besaka manokatra ianao dia olona mifanameloka sy mifanarasy sy mifampitsikera ao anatin'io Facebook io ny besaka. Ty fampianarany ty dia tarihan'ny tompo anao, manomboka amin'ny tenako zany, tsy tsara na nameloka na hanezika na iza na iza. Rehefa olona tena nibebaka marina eny afenao, navelany Jesosy ny elokao, tsy misy mampatahotra anao ny fanamelohana. Efa ny tompo dia mampitadona antsika mpisarasara namana ao amin'ny Luka 9:7 aza misara mba tsy ho tsaraina ianao. Manambara tsy fitiavana ny fisarana, manambara tsy fitiavana ny namana zany fisarana zany, ka tokony alana mandratra ny hafa koa zany. Raha namanao akaiky anao, fantatra ao akaiky anao, olona akaiky ny fonao, kanefa dia sahy mitsara sy manameloka tsy marina, aiza ny fitiavana. Aza matahotra nefa nizaniza manaratsy anao, nizaniza manameloka anao. Raha ao aminao Jesosy Kristy, raha ao amin'ny Kristy anao,
voavelan'ny Kristy leloka aho tsy misy mahameloka anao ny fanamelohana ataony na ny devoly na ny lalàna na ny ataony olona alazainy Jesosy aza fa sambatra ianao ray enjeny atitoko 5:15 hatramin'ny 12:20 zao lazainy Jesosy sambatra izay enjena noho ny fahamarinana fa azo ny fanjakany lanitra sambatra nareo raha ratsiny olona sy enjeny ary asiany zay teny rasy rehetra hitenenana lainga anareo noho ny amiko mifalia sy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitenareo any an-danitra fa toy izany ihany no nanenjeny mpaminandro zay talohanareo enjena noho ny fahamarinana tsy noho ny fahotana raha noho ny fahotana nanenjeny olona anao ny filalaovana fahotana de mila mibebaka miotro fa raha mijoro ianao amin'ny fahamarinana dia azo matahotra fa anao ny fanjakany lanitra lehibe ny valim-pitianao any an-danitra tandremo anefa tsy hamaly rasy ny rasy an'izay mitsara sy manameloka anao fa hoy Jesosy amin'ny Matitoko 5:14 tiava ny fahavalonareo ary ny vavaha ho an'izay manenjika anareo na iza manaratsy anao manenjika anao valio fitiavana izy tsy moro zany ratsy ao amin'ny fanahy masina hoitasika ny amin'ny atao hoe ao amin'ny fanahy masina rehefa avy eo ny fanamelohana manaraka dia ny fanamelohan-tena na ao am-ponao ao ianao manameloka ny tenanao ao amin'ny feo ny fieritreretanao ao ianao dia manameloka anao ny tenanao Paoly apôstôly azy dia tratrany zany amin'ny Romana 7:4 indrisy olo mahantra iza no afaka amin'ity tenany fahafatesana ity nanameloka ny tenany ho tenany fahafatesana i Paoly safany fambola mpanoty izy sapany fasinatanteraka ny lalàna izy reny ny bisibisiky ny devoly manameloka azy ny lalàna manameloka azy ny olona mety nanameloka azy indrindra tamin'izany fotoana zany dia maro no nanenjika sy nanarasan'ny Paoly apôstôly rehefa niova fo izy kanefa natoky hatramin'ny fahafatesana Paoly ka tsy nivadika ianao koa na inona fanenjena aza miova aza mivadika vokatr'ireo fanamelohanao anatireo ianao dia misy ratram-po ao anatinao ao da sisy mahita vokatr'ireo fanamelohana ataony olo kafa sy ataony devoly ireo koa dia misy ratram-po ireo raha angoninao daholo ny fanamelohana ataony lalàna ny devoly ny ataony olo ary ny feo ny fietretanao tenanao dia misy ratra ao mavesatra ny foe mahantra ao zany mpanotameloka ao zany rasy ao zany indrindra raha aradona mpahoriana moa ianao na idona ny aretiny ianao dia ozy ny devoly hoe eo fa mpanota be ianao ka zay mamparary ianao io dia manamelo tena vokatry zany kanefa ny mahafaly dia zao rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy ianao dia zany fanamelohan-tena sy ny ratram-po izany ho tsaboiny sy tranony afahany ka dioviny amin'ny ranomasina ny fonao zay maratra araka ny irantsika hoe ny fo izay maratra ka entina makeo ahita fanafody ka tena sitrana tokoa mbalosama ny fonao maratra ry havana ny rano Jesosy ny mampalahelo ry havana dia ny fikendreny ireo mpanameloka rehetra ireo dia ianao amoy fo ho kivy tanteraka iemotra hiala amin'ny Jesosy eny haparatra ny fonao eny ho vaty tanteraka azy dia miandry ianao ho lavo izy miandry ianao ho resy izy so ihany fa teo Jesosy zay nanangana ny lavo rehetra araka ny tenin'ny tompo hoe paherezinareo ny tanàna viravirava atan'izao ny roalika malemy la zao am'izay reraka ampo hoe mahereza aza matahotra ho anao zay mahatsiaro andalovany zany ady zany ny tompo mampahery ianao satria azo ianao raha ao aminy ianao tsy hamelanao homelohina zany izy fa ny fitiavany sy ny famindram-pony dia mivelatra aminao sanandro manala anao am'izany fanamelohana ataony devoly sy ny lalàna ary ataony olony zany sy ny fanamelohan-tena zany ka mamindra anao ho tonga olona afaka tanteraka olona marina
ka tsy olona meloka zany dia mahatonga antsika izery ny tapany faharoa dia ny fanafahana ao amin'ny Kristy Jesosy araka ny ten'Andriamanitra amin'ny Romana 7:7-8 zay ndresasika tery ambony dia nametra-panontaniana Paoly hoe iza no afaka am'ty tenany fahafatesana ity io ny fanontaniana napetrany dia izy ihany anefa ny mamaly azy hoy Paoly amin'ny Romana 7:9 teo tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy ao amin'ny Kristy Jesosy ianao tsy meloko ianao fa olonafaky ianao sindrian'ny Paoly andro za amin'ny Galatiana 5:1 naran'i Jesosy ho amin'ny fahafahana no nanafahany Kristy antsika tena nafahany tanteraka ka tena olona afaka madiodio Jesosy tenany milaza izany amin'ny Jona 3:7 hoe fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka ao am'izao tontolo zao hanameloka izao tontolo zao fa mba hamonjeny izao tontolo zao ny antony edinany Jesosy le tiantany tsy hanameloka anao fa hamonjy anao hamela heloka anao hanamarina anao hanolotra anao le fiainana manakizay azany mbola manafisiny Jesosy ihany amin'izao matoko 5:9 zay tena mamy loatra ity ten'Andriamanitra ity hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo afaka amin'ny fanamelohan'ny devoly ianao tsy manan-kery aminao sony zany tsy mandaitra aminao zany fanamelohan'ny lalàny zany tsy mandaitra aminao zany fanamelohan'ny olony zany ary foana tanteraka ao anatinao ny fanamelohan-tena na misy culpabiliser tsy manamelo tena intsony ianao satria tsapanao fefa nandray ny famelan-keloka avy amin'ny Kristy ka tsy olona meloka intsony ianao fa olona voavela heloka ary ny famelan-keloka ny mpanota dia maneho indrindra ny faratampony famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavany antsika mpanota sambatra loatra isika manana an Jesosy tahaka zany na dia mpanota tahaka zany isika dia teneniny mazava hoe anaka atolory ahy ny fonao mba ho sasany sy hodioviny amin'ny ranomasina ka rehefa voadio voavela heloka tsy misy manameloka anao na iza na iza amin'ity anjarantsika ity Romana 7:1 ity dia manandanja ny fahafahana ao amin'ny Kristy Jesosy sy ao amin'ny fanahy masina sy azo sarany zany fahafahana anankiroa zany fahafahana ao amin'ny Kristy Jesosy fahafahana ao amin'ny fanahy andeha angeovaka isika Romana 7:2 hoe fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanainaina no naafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana lalàn'ny fanainaina no nanafaka ao amin'ny Kristy Jesosy lalàn'ny fanainaina io no nanafaka amafisiny Paoly zany Romana 7:7 hoe fa ianareo tsy ao amin'no fa ao amin'ny fanahy zany hoe sady ao amin'ny Kristy ianao no ao amin'ny fanahy ianao inona ny dikan'izany hoe ao amin'ny Kristy ianao na ao amin'ny fanahy ianao ny ao amin'ny Kristy Jesosy dia zao Jesosy ao anatinao ary ianao kosa ao amin'ny Jesosy Kristy tsy zaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko zany hoe manapaka tanteraka ao anatinao Jesosy babony Jesosy tanteraka ny fiainanao manontolo ary amin'izao natoko 7:20 koa dia diran'izany Jesosy hoe zaho ao aminao ray ary izy hoe kosa ato amiko zany hoe misy communion de vie fiombonam-piainana amin'ny Jesosy ka ny olona hoe ao amin'ny Kristy dia ny olona nibebaka marina ny ala amin'ny fahotana sy ny faratsiany rehetra ary ny olona mino marina dia meno ny fahafatetrany Jesosy sy ny fisanganany ho any mahavonjy sy manafaka ny hoe ao amin'ny fanahy masina kosa dia ilazana ny olona ho tempolo ny fanahy masina ho anaty araka ny Korintiana 1:9-7 tsy fantatrareo va ho ny apôstôly Paoly fa ny tenananareo dia tempolo ny fanahy masina ka amin'izany dia izay ao amin'ny Kristy Jesosy sy ao amin'ny fanahy masina dia
efa nanombo ny nofony sy ny filany mba mifanireta amin'ny azy fizaliana zao lazany Paoly zany amin'ny Galatiana 2:5 ny andininy 7 fa izay any Kristy Jesosy de efa nanombo ny nofony mba mifanireny sy ny filany tamin'ny azy fizaliana izay any Kristy Jesosy. Raha teo ho any Kristy Jesosy zany ianao, raha teo ho afaky ianao de tsy maintsy omboana miaraka amin'ny Kristy eo ambon'ny azy fizaliana ny filany ota rehetra. Ary io indrindra ny asan'ny fanahin'Andriamanitra eto dia tsy azo sarahina ny soterolojia sy ny pneumatolojia zany hoe ny asa mpamonjena vitan'i Jesosy sy ny asan'ny fanahy masina. Martin Lutera dia mampianatra zao fampianarana zao hoe nivo ny asan'ny fanahy masina dia mitondra an' Jesosy nitsangana tamin'ny maty ho ao anatin'ny olona ka izy mitondra an' Jesosy zay de zao mamono ny tenany ota amin'ny ty Romana 8 sy ny Galatiana 5 dia ny nofo manohitra ny fanahy satria ny nofo dia ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana fahaverezana any amin'ny elo fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana araka ny perikopatsika ka ny fanahy dia mamono ny tenany ota sy ny filany ota ary mitondra an' Jesosy ao anatin'ny olona rehefa mibebaka ny olona ka tonga babon'i Jesosy sy tempolony fanahy izany olona izany. Ka ny hoe ao amin'ny fanahy dia nambarana ny olona tena babon'ny fanahy, anjakan'ny fanahy, feno ny fanahy masina. Ny mahasarobidiny ty fanahy masina ty ry havana de zao raha tsy ao izy de tena ny devoly sy ny fahotana sy ny lalàna izany no manandevo. Fa raha ao kosa ny fanahin'Andriamanitra velona de mamono izany fanahy zany de ny fanahiny demonia, mamono ny fanamelohan'ny lalàna, mamono ny fanamelohan-tena ko azy sy ny fanamelohan'ny olo-kafa rehetra. Feno de zao raha ao amin'ny Kristy ianao sady ao amin'ny fanahy de tena afaka madiodio manoloana ny fitsarana na eto am'izao fiainana zao afy ny ara-panahy ampiasana na amin'ny fitsarana manak'izay ka ny afaka eto dia anamarana ny olona voavonjy, olona voavelaheloka, olona no amarinina amin'ny alalan'ny finoanan'i Kristy Jesosy ary ny olona mandova fiainana manak'izay. Afaka izay ao amin'ny Kristy, inona no antony? Ny antony de zao ny fahamarinana taky ny lalàna de noentiny Jesosy tamin'ny tenany. Io lay hoe ao amin'ny Kristy, vaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fizaliana. Ny taky ny lalàna ho isika teo de hoe zay manota rehetra dia maty very amin'ny elo. Io ny fanamelohan'ny lalàna. Kanefa hoy Jesosy hoentiko izany fanamelohana ho an'ny olona ho an'izao tontolo zao zany ka zay mibebaka sy mino dia afaky izy. Noentiny Jesosy tamin'ny tenany masina ny fahotatsika, ny fahafatesatsika, ny fanamelohana tokony ho azo sika. Isaia 3:20 nandiny 5:4 no naminany any Isaia mpaminany zany ka ho izy nitondra ny arentsika tokoa izy Jesosy zany sady nevesatra ny fahoritsika ka azosika kosa nanao azy nokapona sy nasian'Andriamanitra ary nampahorina nefa izy dia voalefina noho ny fahatsontsika sy ny torotorona noho ny helitsika fampizaliana anazy otsika fihavanana no namelezana azy ary nidiakapoka taminy no nanasitranana antsika. Isika rehetra dia samy efa nania tahaka ny ondry, samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra ary nataony Jehovah niatra taminy avokoa ny helotsika rehetra, nitondra ny herentsika, ny fahotatsika, ny vesariny zany nataony Jehovah niatra taminy avokoa ny helotsika rehetra sy ny fahafatesasika de rehetra tamin'izany ny ainy Jesosy. Filazan'ny perikopatsika azy eto de hoe nanameloka ny ota tao amin'ny tenany Jesosy. Zao voalazan'ny Romana 8:3 zay anjaratsika eto. Fa zay tsy hainy lalàna satria ny nofo nahaleny azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka amin'izany nakanendriky ny nofo ota tsy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofony. Nomelohiny tao amin'ny nofony
ny ota sy ny fahafatesana zany hoe nolevoniny tao zany ota sy ny fahafatesana zany ka levina fahafatesana no resena ka levina nandevona ny heriny ota sy ny fahafatesana Jesosy mba hananatsika fahafana tanteraka tsy hainy lalàna zany tsy mba hainy lalàna ny manafaka ny olona tsy hainy lalàna ny mamonjy ny olona fa ny hainy lalàna de zao hoe ataovy zao aza atao zao raha tsy vitanao io voasazy ianao io ihany no hainy lalàna fa Jesosy kosa de izy leriany no mahay manafaka anao fa ivelan'i Jesosy de fahafatesana fanamelohana manak'izay ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty koa de fandresena ny fahavalo rehetra zay manameloka anao na inona amikoatriny efatra reo besaka ny fahavalo zay manameloka anao resy avokoa ny fahavalo tamin'ny tsanganany tamin'ny maty nomeny anao koa zany fandresena zany ka ny olona hoe olona afaka de midika hoe olona mpandresy anao am'ty jobily ty riavana de olona afaka no anarana nomenan'i Jesosy anao mpandresy no anarana nomen'i Jesosy anao tsy mpandresy any Rom.8 7:7 manotra no mpandresitsika amin'ny alalan'i Kristy Jesosy lay tiantsika raha fitenina ny hoe olona afaka nanafahany Kristy de olona niala tara fahafatesana mifindra amin'ny fiainana ho ao amin'ny Kristy lalàny fanainaina nanafaka araka ny tenin'ny Paoly Rom.8 7:2 fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàny fanainaina nanafaka ay tamin'ny lalàny fahotana sy ny fahafatesana inona moa zany lalàny fanainaina zany tsy hoe didina fisipoka ho tandremana zany fa ny heriny fanahy manafaka sy manome fiainana ny mpanota mibebaka sy meny io lay lalàny fanainaina lalàny fiainana manome fiainana ny fanahy masiny ty riavana amin'ny teny latina de atao hoe spiritus creator zany hoe fanahy mpamorona sy mpanome fiainana esprit qui vivifie esprit qui donne la vie io no lazana azy ka raha ny olona manana azy mandray azy de sady velona no mamelona ny hafa koa areto riavana fanafahana ianao de mitaona anao ny tompo mba hamelona ny hafa amin'ny alalany tenin'Andriamanitra zay zaraina ka andesika tsy fanameloka na ifanarasy ao anatin'ny Facebook intsony fandesika izara ny tenin'Andriamanitra raha itsika manaliny maro amy ZFLM io moa ny zara tenin'Andriamanitra raha isanandro na de dimy tsoratra masina iray azy na isan-kerinandro azy na isa indray mandeha sambolana azy arak'izay vitanao tenin'Andriamanitra manaliny mba eritreretinao moa zany manafaka olona maro zany amin'ny fahafatesana mamindra amin'ny fiainana manomboka zao sika andesika izary zany fahafahany zany koa hanafaka zay mbola fatorany devoly ny fanohitra ny afaka riavana de andevo na voafatotra maro mety zavatra mamatotsy ny olona ianao no irahana amaza ny fatorany zany fanandevozany zany mba ho afaka izy satria efa afaka ianao de manafaka ny afaka koa irahany tompo anafaka ny afaka koa ianao sarobidy loatra ity fanahin'Andriamanitra ity raha Paoly mamintina ny asan'ny fanahin'Andriamanitra manafaka ny mpanotana na manangana ny mpanota maty zao lazaina amin'ny Rom.8 ny 9:20 raha ny fanahiny zay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo de zany fanahy ny Kristy Jesosy nanangana tamin'ny maty zany no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny zay mitoetra ao anatinareo fanahy ny fananganana amin'ny maty zany no anarany fanahy masiny riavana fanahinay izy fanahy ny fananganana amin'ny maty sy fisainana izy ka raha miasa aminao izy raha manafaka anao izy de tsy afa fa mitondra ny Jesosy mitsangana tamin'ny maty ao anatinao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta ary manangana anao amin'ny maty ara-panahy résurrection spirituelle na zany teny frantsay azy ary mahatonga anao koa handova fiainana manak'izay olona afaka ianao riavana tsy manameloka anao intsony na inona iza no ampangan'olombo fidin'Andriamanitra hoy ny apôstôly Paoly Andriamanitra no manamarana azy ny hoe afaka dia olona marina nidikan'izany riavana araka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe ny marina amin'ny finoana an Jesosy nitsangana tamin'ny maty no velo dia anao zany olona marina eo anatrehan'Andriamanitra zany
ary velona tsy eto am'izao fiainan'izao ihany fa ho velona manak'izay any an-danitra rahatr'izay. Ahoana ny fomba andraisanao zany fanafana na fahafana ao am' Kristy Jesosy zany e? Ny fibebahana ihany, ny fiorenanao ny finoana velona ihany, ary indrindra ny angatanao ny fanahin'Andriamanitra hanjaka sy hanapaka feno ny fiainanao, ny angatanao ny Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty hitoetra sy hambabo ny fiainanao. Tsy zao intsony no velona ho ianao, ho tahaka ny Paoly koa fa Kristy no velona ato anaty. De toizany io teny io hoe fa izay velomako anketry ny araka ny nofo de velomako amin'ny fitorina ny zanak'Andriamanitra zay fa tia ahy sy nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Ny ampy-piainana olona nafahana, inona antony ny ampy-piainanao sisa? Inona no antom-pahavelomanao, ny raison d'être anao? De zao hizara ny Jesosy ilay nanafaka anao, hizara ny Jesosy mba hanafaka ny hafa koa amin'ny alan'ny tenan'Andriamanitra. Zay zarainao, zaraitsika rehetra. Mampitandrina anefa ny apôstôly Paoly amin'ny Galatiana 5:7-7. Fa efa nantsoinao amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo izany fahafahana izany fa mifanompo amin'ny fitiavana. Misy olona riavana mihevitra fa rehefa mino de mbola afaka manao n'izao fahotana izy sy fahotana ry tany remo Paoly tsy hoentinao anara-po amin'ny filaniota ny fahafahana fa hitoetra amin'ny fahamasinana sy ny fiainana vaovao mamoa voatsara ny olona navahany Kristy, dia nitoetra mendrika ny maha olon'Andriamanitra izany. Te sarika ny saintsika riavana amin'ny fanevatsika, aoka isika ifampandroso amin'ny fitiavana sy ny asa tsara. Ny Galatiana 5:7-8 de ny hoe mifanompo amin'ny fitiavana fa sy mifanameloka. Fitiavana malala amin'ny tompo, mety maro ny zavatra mamatotra anao, mety maniatrika ady sy olana maro samihafa ianao ka mitady fanafahana. Maro ange misotra ranomaso am'izao riavana. Tsy resaksika afa-tsy ny Covid-19 zay mamely ny olona maro. Maro ny matra, maro ny very asa, maro ny tsy manan-kohanina misy aza. Eo indrindra ny tiany Jesosy hidirana hanafaka anao. Mety tratra ny aretiny ianao am'izao fotoana izao, de ho izy ny devoly manameloko anao hoe tsy mino ianao matoenao marary eo. Mety misy maty aza ny olona akaiky anao, ny olona tianao na fianakavianao, de hoy ny devoly manameloko anao hoe tsy nivavaka ianao fa mpanota ianao, zay nampisy maty na fianakavianao. Tsy ariavana, mety marary ny olombelona rehetrarehetra, na ireo efa lasa reo aza misy mijoro tsara mpanompo mahatoky ireo. Koa izany aza mety homelohy ny satana ianao, fa Jesosy afaka manafaka sy manasitrana anao, midiakapoka taminy manasitrana anao, koa de matoky azo tsara. Rehefa anaty ny aretina ianao, na mbola tsy ao anaty ny aretina de miaro tena tsara, kanefa koatra ny fiarovatena dia ny fatokihana fa Jesosy no mpanasitrana. Enina de ho faty koa aza, satria tsy maintsy ho maty na iza de zao manana ny fanantenana velontsika, satria ny fahafahana na ny fanafahana ao am' Kristy Jesosy dia tsy hafa fa mandova lanitra ny olona afaka de ianao zany. Ko de maherezy ianao raha mbola ao anatin'ny aretina, aza miala am' Jesosy, tano mafy Jesosy, na velona na maty na salama na marary, zaho tsy miala aminao Jesosy. Eo an-tongotra ao Jesosy no mialaina, zany ny tokony voady sy fanekena ao anatin'ny olona. Ka raha mitraky ianao de mahita ny tanany Jesosy zay manangana ny lavo rehetra, honao iza lavo, honao zay reraka, honao zay misotra ranomaso, ny tanany Jesosy manangana ny lavo. Tsy mba manezindresy izy, tsy mba manameloka anao izy, fa tonga hamela heloka anao, hamindra fo aminao, ary mpandovanao ny fiainana manak'izay raha miala ety ka ho mpanompo afaka, mpanompo velona, mpanompo marona, mpanompo mandova fiainana manak'izay ianao. Noho Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty zay nanafaka anao, no ny fanahy
dia ny fanahy masina fanainaina fanahy mpanafaka manafaka anao mahirezy indrindra tompoko ny tompony hanafaka anao tena ho afaka tokoa ianao hatram'izao ka ho mandrak'izay voninahitra ny ao andriamanitra ny zanaka ny fanahy masina zay fahazo hatramy taloha indrindra ka ho mandrak'izay vavaksika misaotra Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famorambonao nazao anay ny hainy teninao teo mba tena olonafaka tanterak'izay ho velona tanterak'izay ho manana anao Jesosy ao anatinay zay ho feno ny fanahy masina sy babo ny fanahy masina zay ka nameloka ny lalàna na nameloka ny devoly na nameloka ny olona dia zao ianao efa namela heloka anay tsy misy fanamelohana ho an'izay ao aminao fa fiainana fahafahana fahavelomana lanitra manak'izay no anjaranay eny ho anay zay sasatry ny ady aza sy ny aretina nandalo fahorenany ny fianakaviana dia zao ianao no balisamana sitrana ny fo maratra rehetra vokatry ny fanamelohana samy hafa ka dia olona afaka tanterak'izay hatram'izao ka manak'izay amen.
minodanaje Kristy ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara Mandika hapandasundroso